Randriamasina Tanaela miarabanao ary mirarisoanao. Nahatratra an'izao fa 20 ny volana marsa izao endritsika hatsiarovana ireo mahery fony firenena namoy ny ainy sy nandatsaka ny rany azahoantsika ny fahaleovantena. Misy moa aminareo no nametraka fanontaniana ary nisy ny fanontaniana tsy notsongaina tamin'ireo fanontaniana napetraka ireo. Fanontaniana voalohany nipetraka tamiko dia ny hoe inona ny tena olana sedrain'ny malagasy vokatry ny fanjanahantany sy ny neokolonialisma. 20 amin'ny zato taona tokoa tsika androany no afaka nilaza hoe ao anatin'ny fanjanahantany tanteraka. Tsy mbola nisy izany hoe malagasy tafavoaka ny fanjanahantany izany fa saritsariny fotsiny ihany no azontsika tamin'ny 1790 ireny. Izany hoe eo amin'ny taratasy fotsiny tsika ny hoe mahaleo tena fa tena marina tsika tsy mahaleo tena izany. Ary ny olana tena sedrain'ny malagasy dia ny nanapotehany ireo mpanjanaka tanteraka nanomboka izy tonga teto amintsika ny 790 nanapotehany tanteraka ilay toe-tsaina. Ahoana ny fomba nanaovany an'izany? Ny fomba nanaovany an'izany dia misy ireo malagasy singaniny, anitsaka ny malagasy namany. Misy singaniny amin'izy ireo amin'ny foko tsirairay avy, fa tsy hoe merina ihany akory, fa misy raisiny any amin'ny toerana izay misy anazy ireny. Ary tsy menatra ny tenako miteny fa nisy tamin'ireo misionera katolika tamin'izany izay tena anthropologue tokoa ary mahafantatra sy mandinika ny fomba toe-tsain'ny malagasy, izay moa zavatra efa nataony tany Afrika Ray Manontolo. Izy ireo no tonga nivohy an'izany. Izany hoe misy olona tsongaina, raha mahita sy mandinika tsara nareo ankehitriny dia mbola misy tokoa izany. Itanareo ilay olona raisina manao any amin'ny club inona fiteny, misy club house, tsy haiko, anaty tennis, anatin'ny golf, anatin'ny be any amin'ny reny sehatra ireny no na raisiny any amin'ilay ohatran'ny club à vocation caritative ireny. Dia ireny olona ireny ny aseny manitsaka ny malagasy namany. Izay ny fomba fanaon'izy ireo. Ary izany hoe raha anarantsika ny 20 amin'ny zato taona manapotehana ny soatoavintsika dia mila minimum an'izay fotoana izay tsika hanarenana an'izany. Dia ny fanontaniana napetrako dia izao hoe talohany nananjanahana antsika, talohany 990 nanahoana tokoa re ny toe-tsain'ny malagasy talohan'izany. Sao dia mba misy mahay sy mahafantatra ianareo. Ny fanontaniana faharoa napetraka tamiko izay ananako 2 minitra sy tapany mamaly anazy dia hoe ahoana no hananganana firenena vanina sy matanjaka. Ny fomba hananganana firenena vanina sy matanjaka miala amin'izay resaka izay dia ny aneketsika aloha fa nosimbaina ny toe-tsaintsika. Ny aneketsika, ny lesoka misy eto amintsika. Fa maninona tokoa ny malagasy no tentsika hoe ory avamanana, azoavo alandrivotra, mifamingana, mifampisintona midina. Fa maninona tokoa ny malagasy ny ohatran'izay. Mila tsika mila conscientisation zany tsika, mila manaiky ny tena aretintsika, mila manaiky tsika ny zavatra tena marary amintsika hoe izay tokoa ahako. Olona ory avamanana, olona tsy tia mahita ny namako misondratra, fa maninona ny toan'izany? Ratra azontsika izany no volen'ny mpanjanaka tao anatintsika ary lasa fombantsika, lasa izay isika malagasy. Dia rehefa mahafantatra tsika sy manaiky ny aretintsika, izay vao afaka ny hijery hoe te hivoaka ao anatin'izay ve aho, te handroso tokoa ve aho, te ho sitrana ve izaho. Ary izay lafin'izay no entintsika ho dinidiniana amin'ity taona 520 ity, satria ny tanjontsika dia tokana ihany ny analana an'ireo malagasy 17 tapitrisa ao anatin'ny fahantrana.